Ry tompoko vavy sy tompoko lahy arabena foana ianareo mpanaraka ny chaîne-natsika indrindra faly mifampitafatafa aminareo sy mizara vaovao malaza aminareo rehetra izay mpanaraka an'ity chaîne ity. Inona moa ny malaza? Anisan'ny nalaza androany ny mikasika ny Lola Rasoamaharo ary tena mbola malaza mandraka ankehitriny isika miteny izao. I Lola Andriamahazo moa dia PDG ny La Gazette de la Grande Ile ary nosaziny fitsarana roa taona an-tranomezina indray izy. Nomelohiny fitsarana higadra roa taona an-tranomezina indray ny PDG ny Gazette de la Grande Ile i Lola Rasoamaharo ny zoma 25 Mars lasa teo noho ny voalaza fa fikasana hitsoaka ny fonja ny 27 Desambra 2024 rehefa nahazo lalana hivily teny amin'ny trano fonenany teny Ivandry izy tamin'ny fotoam-pitsarana ny teny Anosy. Rehefa nivoaka sy niparitaka mo io vaovao io dia samy namoaka ny fanehoan-keviny tsirairay ary samy namoaka ny fahitany ny zavamisy eto ankehitriny amin'ny tsika miteny izao. Ny sasany moa nilaza avy hatrany fa hoe fankahalana tanteraka io ilay fitondrana mihitsy no te hamalifaty dia fironina daholo io rehetra io hoy fanehoan-kevitra ny olona sasany raha vantany vao nahita io vaovao niparitaka io. Fa anisan'ny hevitra tena nandonany fo navoaka ny olona anankiray nilaza nanao hoe tsy maninone mijaly io olona io ary efa antitra azadino fa mbola ho antitra ihany koa ianareo izay niandohany izao zavatra izao. Efa fantatra ny ambadika io raha io fa saingy tsy mahazo mitory tsy misy pirofo nefa nahitory aza ny rafi-pitsarana rehetra nga tsy efa azy mahereza Mese Lola hoy fanehoan-kevitra n'olona anankiray izay tena ontsa fo tanteraka sady feno alahelo no feno fiantrana. Imo ny zavamisy tsy haintsika izay tena fahamarinany ary vinavinany n'olombelona fa ny marina dia eo anatrentsika tsirairay. Araka fomba fitenin'ilay filôzofy anankiray hoe na zaho na ianao dia tsy misy manana ny marina fa eo anatrentsika ny fahamarinana. Nohony zany dia andrasantsika ny tohiny. Rehefa nalaza sy niparitaka ary niely moa ity vaovao ity dia maro avy hatrany olona namoaka ny heviny manoloana ny fiparitahany ity vaovao ity ary nilazaka nanao hoe mitovitovy tamitrangany mbola rajona izao zavatra izao mety efa toy izao foana ve ny fanaovana azy hoy ireo zay mamoaka ny hevitra sy ireo mamakafaka sy mitsikera noho ny zavamisy satria raha vantany vao mahita zavamisy toy ireto dia tsy maintsy mamakafaka negitregitra foana ny olona ary ny sasany moa dia manoratra avy hatrany satria izay ahiahy sy izay dinidinika izay dia matetika mahatonga hatrany amin'ny famakafakana. Io moa ny zavamisy eo ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mijery fotsiny itsika ary mijery izay avoakan'izy ireo satria izay avoakan'izy ireo dia tsy maintsy fahamarinana ary izy ireo dia tsy handainga ihany koa. Apetraka antsika hatreko moa ny mikasika any mbola rajona zay sy mikasika any Lola ihany koa. Ndeha isika hiresaka mikasika any politiky sady niresaka momba an'izany raha teo moa i Andriamatoa Patrick Raharmanana hoy ny filazany azy moa ny hoe fahita rehefa antombotra ny fifidianana dia samy mamondrona ireo mpikambana ny sintaka noho ny disadisa teo amin'ny antoko na ny fikambanana samy hafa milaza ho mpanohana hoy fanehoan-kevitra izay nambarany Patrick. Ny zavamisy anefa ny ao anatiny aza ahilika satria samy tsy mahaty valavoan-kibo koboay ankelika ihany mody tsy miady nefa koboay ankelika hatrany hoy Patrick. Nanindry mazava mo i Andriamatoa fa samy mivarotra sary mampiseho hery mba hifandemena sy hifanandrinana ary hifandrahonana amin'ny toerana izay tiana ho azo. Miseho lany ny fialonana anaty tsy nivina ampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka malagasy no mampitambatra fa lasa resaka tsangan'olona hatrany. Misy ireo sivana apetraka ny antoko na ny fikambanana ho an'izay ho kandida hitondra ny anarany ao ambadik'izay ny famatsiana arabola sy ny ara-pitaovana ho an'ireo kandida voatana.
Eto moa Andriamatoa Patrick Rahamanana dia manazavazava ny mikasika ny fikambanana sy ny antoko indrindra ny resaka politiky ary ireo kandida ho voatonona ao anatiny izay antoko izay. Mbola nitohizana hatrany moa ny fanambarany ary nitsipihiny fa hoe mihanaka ny hatezerany ireo tsy voafidy satria misy ihany koa ny tsindry sy teny midina eny misy mivahotra makavola mihitsy ireo tompon'andraikitra antoko ahafahany kandida hivoaka ny sivana. Hatrany dia efa miainga ny kolokolo sy ny fanamparam-pahefana ankoatrany afindrafindrao amin'ny fifidianana. Ny tena loza nefa ho izy ny vola lanina amin'ny fampelezan-kevitra dia ny antotam-bola 20 tapitrisa ariary raha any solombavambahoaka ka tsy mazava ve izany fa izay lany rehetra eo dia tsy maintsy anao izay amirenany ny volany sy ny kovetany ary ny tiserta izay nozarainy ankoatrany ireo vola ekolazy ny dirany ho voatonona kandida. Azo antoka izany fa ny lahadinika voalohany solombavambahoaka dia ny hoe otrinona ny karamanay aizany carburant sy ny indemnité ary tsy ferana ny tsindry atao amin'ny mpandraharaha izay mila tosika avy amin'ny solombavambahoaka. Hoy Patrick moa ireny olona ireny rehefa lany dia manorim-ponenana ety Antananarivo ary zara raha ho tsidihiny ny fakitra izay nandany azy tsy hitany akory ny fahoriana misy any amin'ny toerana iny na lalan-dratsy sy ny ireo olana maro any amin'ny toerana izay nalany azy. Ny zavatra ataony dia manangatanana fotsiny ao amin'ny toerana fanaovana ny volavolan-dalàna fa tsy misy fantsina mahakasika ny teti-bola ohatra sy ny zavatra hafa ankoatran'izany. Izay hitany tsara fa zero ohatra ny ligne budgetaire ny sekoly ny hopitaly ny lalana sy ny fotodrafitrasa any aminy. Fa rehefa tonga mandalo any amin'ny toerana izay nalany azy ny president dia tsy anaovany fangatahana ireo marary nimponina nefa tsy efa voalaza ve fa izay voasoratra dia voasoratra ka raha zero ny voasoratra sy nolanina any amin'ny mahasolombavambahoaka azy dia zero izany. Na mampanantena aza president hoy Patrick dia tsy afa manao ka tsy efa maro tokoa moa izay nampanantenana izay fa aiza ho aiza isika izao. Ny gasy raha teo dia tia mihaino tantara amin'ny ray sy dimy ka ahagaga ve raha hitantaran'olona tantara angano ka tsy anontany hoe oviana indray ny tohiny. Izany no fanambarana izay nataony Patrick manoloana ny politiky malaza amin'izao tsika miteny izao ary ankehitriny dia efa ankaiky ny fifidianana ny solombavambahoaka. Raha dinihina lalina moa ny teny izay nataony Patrick izay ary raha dinihina lalina de lalina ny hafatra tiany atongavana dia tsapa sy hita tokoa fa tena sasatra sy vitsy amin'ny solombavambahoaka eto Madagasikara no tena mahasolo vavany vahoaka indrindra mahatonga ny marary ny vahoaka ary mahatonga ny hetaheta sy ny fangatahany vahoaka any amin'ny tokony ho izy. Matetika rehefa lany solombavambahoaka ny olona anankiray dia tsy hitahita any amin'ny toerana misy azy ary zara raha hita izy ohatrany ireny artista mitazona prestige ireny. Fa rehefa mangataka ho lany izy na hoe manao propagande dia milakolako amin'ny vahoaka iny na handongalatra aza dia vitany fa rehefa lany izy dia tsy hita intsony ny tena tany misy azy. Ka mampametra-panontaniana indraindray hoe ny vahoaka ve dia tohatra fiakarana foana, ny vahoaka ve dia tena tsy hajaina, inona no mahatonga an'izay sa ny vahoaka tsy mahafantatra ny fahefana izay nomeny. Iny sy iny moa ny azontsika naroso androany ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka antsika rehetra ary mbola manintana anao ny hanaraka ny video manaraka zay fa veloma daholo ianareo.